Raha tsaivina dia andro maromaro lasa zay dia namoaka fanambarana ny Papa Benoît fahenina ambin'ny folo amin'ny fametraha-pelandry tsy tantana ny fiangonana katolika intsony. Toy izao ary ny tombatombana amin'izay mety anolotro ny toeran'izay Papa fahenina Benoît fahenina ambin'ny folo zay. Raha ny tomban'ny gazety any ampitan-dranomasina dia iray amin'ireto anarana ireto no andiban'ny Papa Benoît fahenina ambin'ny folo hitarika amin'ny fiangonana katolika maneran-tany. Voalohany ny kardinaly italiana ny Scola de Milan roa amby valopolo taona izay akaiky an'ny Papa Benoît fahenina ambin'ny folo. Mbola italiana ihany koa ny manaraka dia ny kardinaly Angelo Banasco izay arsevekan'ny Gênes. Eo koa ny filohan'ny fiombonamben'ny eveka italiana izay havanana kokoa amin'ny resaka politika. Tsy Europeana kosa ny manaraka. Eo ohatra ilay Canadienne Ouellet 27 taona izay préfet de la congrégation des évêques. Manaraka ny kardinaly avy any Honduras Oscar Rodriguez Maradiaga. Ho an'ny Afrika dia ny kardinaly guinéan Robert Sarah sy ny kardinaly nigérian Francis Arinze. Ho an'ny continent asiatika kosa indray dia voatanisa ny kardinaly Rangit izay arsevekan'ny Colombo any Sri Lankais sy Moro Piacenza izay préfet de la congrégation pour le clergé ankehitriny. Mopera Alain Thierry Rarson, secrétaire général ny fikambanana justice eto Madagasikara dia manana ny fijeriny manoloana ny tombatombana samihafa. Moa zany dia ny asan'ny fanahy masina irery ihany. Ny asan'ny fanahy masina manilo ny saina maneritreritra eo kardinaly izay voantso anatanteraka ny fifidianana atao andro manomboka amin'ny 20 ny volana février ho avy izao. Arak'izay le hoe asan'ny fanahy masina izay dia tsy antsika olombelona fantarina mihitsy zany hoe inona sy inona avy no fepetra. Ny anjaran'ny fiangonana dia mametraka ny lalàna amariparitana izay fomba entina manatanteraka ny fifidianana fa tsy fantatra hoe inona ny fepetrapetraka ny fanahy masina. Ny mety ho zava-misy mamoneritreritry ny be somaro angamba dia hoe manahoana eo anatrehan'ity crise financière korotana ara-bola be eran-tany ity, manahoana iko amin'ilay fipetraky ny fitondran-tena ny kristiana sy fitondran-tenan'ny olona amin'izao fotoana izao fa atao mebarana ny areto tsy misy ataontsika hoe tsy voafehintsony na le mariazy manahirana samy hafa reto aza na lesaka fiahina ny aina atao ohatran'to tsy voafehintsony zany ngamba mety ho an'eritreritra ny tsirairay avy zay. Azo eritreretina ve hoe olona avy aty amin'ny continent africain no andimby an'ny Papa? Zay moa dia eritreritry ny etaetan'ny olona avy aty amin'ny continent africain, ny continent américaine, ny Amerika Atsimo koa mba manana zay eritreritra zay koa, na ny Européen koa mba manana zay eritreritra zay koa, fa dia isy fanahy masina irery ihany miahy ny fiangonan'i Kristy no hiahitan'izay lalana isorana zay. Ny fivirimben'ireo kardinaly na ny conclave hividianana ny andimby an'i Papa Benoît fahenina ambin'ny folo anomboka ny 20 febroary avy izao izay istahan'ny Papa Perinasa no andika izay. No isika tsy manana kardinaly dia tsy manana solotena amin'io fivirimbe io i Madagasikara. Tsy hivina fa ny 20 febroary lasa teo no nampafantatra ny filazany ny tsy fahafahan'ny zaka ilay andraikitra nakinina taminy dimbin'ny Masina Pierre i Papa Benoît fahenina ambin'ny folo noho ny tsy fahasalamany sy fandrosoan'ny taonany.